atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Any aminao ry tompo nanandratako ny fagnahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko, tsy ho azon-kegnatra aho, tsy ho resy ny fahavaloko. Izay rehetra mitady anao tsy ho azon-kegnatra. Faly magnano mbalatsaratsika jiaby olo araiky mpanaraka sy mpankafian'ny ty onjam-peon'ny radio Fagniry ity amin'izao fotoagna zao ty. Arabaigny ihany koa atsika tratran'izao alahady voalohany amin'ny fiavian'ny tompo. Alahady mampiditra atsika amin'ny taona liturjika vaovao diany taogno di izegny. Ke agnatin'izegny no agnamezan'ny eglizy atsika aloha hevitry hoe ho avy i Kristy amin'ny farandro. Mila fagnomanagna zegny ka fofeno fiavozagna sy fagnantenagna ary fifaliagna no entintsika mandray ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra eto agnivontsika satria Andriamanitra tsy lavitry Andriamanitsika, Andriamanitra miaramonigny amintsika. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra telo arosiny eglizy hoantsika ny famelabelaragna io loha hevitra io ary arahintsika amin'ny fampianaragna sy torotenin'ny évêque izegny. Ndao aratsika iara iombom-po iaraka ivavaka hitandregny ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny évêque. Vakteny masina voalohany boky Jeremia mpaminany toko fahatelo amby telopolo. Indro avy ny andro teny mariny tompo, anatanterako ny teny soa nolazaiko momba ny taranak'Israely aman-taranak'i Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany, hamtsimika solofo marina ho an'i Davida aho, izay tsara araka ny hitsiny sy ny rariny amin'ny tany. Amin'izany andro izany, i Joda ho vonjena ary i Jerusalema handry fehizay ka hantsoina hoe tompo fahamarinantsika. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Tuneusika ny masoano famposaka ny Kristina iverina itsara zara mipelona sy ny maty aleluya zara mipelona sy ny maty aleluya izay tsy mianina amitaka ny hafa ahasondrano avy amin'ny tompo izy ahasy famarinana avy amin'ale
Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy izany no vahoaka izay mikaroka azy mikaroka ny taman'Andriamanitra Jakôba ianareo barabarana andao ny tatao nanday ianareo barabarabagola Tudiusikan masuan pempusaka Ikristina iberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Panjakan ifuni naiti dijehu Faisi panjakan ifuni naitihu Nitumpu maeri Sirasirasene Nitumpu tirasi Senang jadi Tudiusikan masuan pempusaka Ikristina iberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Yanareo barabarana Andau ni tatau Biangga yanareo barabarabagola Dipanjaka ni bumi naititewe Kais dipanjaka ibunaitiwu Nitumpu Andriamanitra tumpu nitafika Emisu panjaka nifuninaitra Nipaharantika si Kristi panjake Nanay panamatsna nifuninaitra Tudiusikan masuan pempusaka Ni Kristi iberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Tudiusikan masuan pempusaka Ni Kristi iberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, ny tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavanareo sy amin'ny fitiavanareo ny olona rehetra tahaka anay aminareo izao. Hankahery ny fonareo anie izy ary hiaro azy tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika ho amin'ny fahatongavan Jesosy Kristy tompontsika mba amin'ny olo-masina rehetra. Amen. Farandry kristianina havana, izao no angatahinay sy hantahanay aminareo ao amin'ny Jesosy tompo. Efa nianaranareo taminay izay fitondrantena mety hakasitran'Andriamanitra sady efa arahinareo koa. Ka mandrosoa mandrakariva amin'ny fandehanana araka izany. Efa fantatrareo raha teo ny didiny omenay anareo avy amin'ny Jesosy Kristy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Vaovao mafaly ny Jesosy Kristy tompontsika araky masindalioka. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe isy famantaragna igny amin'ny masoandro sy ny volagna ary ny kintagna. Ary etan-tany dia ory sy very hevitra ny firenena noho ny fikotrokotroky ny ranomasina sy ny onjany.
ho ankona foana ny ologno noho ny fahatahorany sy fiandrasany izay loza anjoan'izao tontolo zao fa iozongozona ny herin'ny lanitra dia ho hita amin'izay ny zanak'ologno avy eny ambonin'ny raona amin'ny pahefagna sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboko izany zavatra izany dia miandriandra ka asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fagnavotana anareo. Tandremo ary fandrovesarany finanandoatra sy fimamoagna ary fiahiagna izao fiainana izao ny fonareo ka tratry ny tonga tampoko aminareo an'izany andro zany fa ho sahala mifandriky avoan'ny olona rehetra mitoetra eto ambonin'ny tany izany. Koa miambena ary mivava mandrakariva mba ho mendriky ho afaka amin'izany loza rehetra tsy maintsy ho tonga zany ianareo ka hitsangana iseho agnatrehany zanak'ologno. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dera ny anao ry Kristy. Ry kristianina havana, alahady voalohan'ny volana Desambra izao ary omalitsika no nankalaza any Kristy mpanjaka, zany hoe tamin'ny alahady lasa teo namarana ny taona liturgika. Ka izao alahady voalohan'ny Desambra izao no idiratsika amin'ny taona liturgika vaovao taona di ka i masindaly io ka ny evanjely ibanjinitsika manokana amin'ny taona liturgika ty dia i masindaly io ka zay mampisongadina bebe koa ny famindrapon'Andriamanitra ary ny resaka bebe koa mikasika ny Masin'ny Maria. Mbola ho isomony fotoana zay andalinatsika an'io evanjelin'ny masindaly io ka io fa faly raha vo miarahaba sika ary tonga amin'izao taona vaovao liturgika izao. Taona vaovao liturgika ho antsika zay taona hoentsika ary manorina satria izay no nentsika nandritra n'izay fandalinana nataosika mikasika ny filankevitra pastoraly ka nanapahasika hevitra fa mba ho taranaka mpanorina tokoa isika, mpanorina eglizy tranon'Andriamanitra, mpanorina eglizy olona velona ka o Kristy piarabelona amin'olona araky ny anaratsika hoe kristianina. Kristianina avy amin'ny Kristy, Kristy mpitory vaovao mahafaly hiraka Andriamanitra. Ka isika zao ary nihiraka amin'ny toerana rehetra misy asika ka izany no ezaka sy maintsy ataosika ka mahatonga atsika ao anatin'ny fikambanana masina ka mahatonga atsika irotsaka bebe koa eo anivon'ny fiarahamonina misy asika ka anambarasika ny finoansika ka hatonga atsika ho fanasina sy fahazavana. Ka izay no tanjon'ireny fikambanana masina sy firohotana ireny sy ireny vondrona isan-karazany izay misy asika ireny ary ahatonga asika tokoa ho tena mandray atanana dia sy maintsy mikatroka ao anatin'ny vomiera sika, vomiera ny liturgie, vomiera ny justice EP, vomiera ny BVS, vomiera ny fahasalamana, vomiera ny fanabiazana sy ny sisa aisika sara reny. Ka izay no mahataranaka mpanorina atsika ka izao taona liturgika vaovao zao zay ifampiarabasika teo ary angatahtsika ny tsodranon'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia ahatonga atsika tokoa ou génération des bâtisseurs ou taranaka mpanorina tokoa isika ary ny anton'izany dia fa hanomana sika araky ny fampianarana fototra tian'ny eglizy ho santarina amin'izao alahady voalohany avant izao dia ny hoe ho avy Kristy amin'ny farandro. Izay tokoa fiaviana moa no antikasika ny avant fa raha dinina dia misy fomba etrehana an'izay fiaviana izay ary
ara liturgika zay ary tadidinareo ary averimberisika matetika fa ny fankalazana ho asika dia midika hoe mahatsiaro sy hoe souvenir fotsiny fa mahatsiaro sika no sady miaina no ny asan'ny fanahy masina ka raha misy ary araky nylazaisika teo fomba etrehana an'izay avant fiaviana fahatongavan'ny tompo izany dia misy anankitelo isika dia ny fiaviana voalohany zay 2 taona lasa zay velomin'ny tenin'Andriamanitra ary iainansika eo anivon'ny eglizysika ary zay no mahatonga sika mamerimberina sy hoe mamaky tenin'Andriamanitra sika fa sady mivelona no miaino ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga anireo zay lazaina mamaky ny tenin'Andriamanitra ho mpanambara ny tenin'Andriamanitra manambara ary manambara n'izay tenin'Andriamanitra zay koa isika amin'ny fiainansika ka na dia efa 2 taona lasa aza ny fiaviana ny fahatongavan'ny tompo homanisika amin'izao avant izao dia eto anivosika tokoa ny tompo ary dia mivelona amin'ny alalan'ny sakramenta sy amin'ny alalan'ny teninsika ny fiaviana faharoa dia arak'izay voalaza sika izay dia ny fiaviana amin'ny alalan'ny sakramenta sy amin'ny alalan'ny ny tenin'Andriamanitra ka iainansika amin'izao fotoana izao ary mamelombelona ny fiainansika ka mahatonga sika Kristy mpiarabelona kristianina ka mahatonga sika ho taranaka mpanorona tokoa ary dia ny fiaviana fahatelo dia ilay amin'ny hoavy izay banjinsika ho iaho amin'ny alalan'ny reo vakiteny atolotra ny eglizy ho ansika amin'izao alahady voalohany avant fiavian'ny tompo izao ny tenin'Andriamanitra voalohany ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana izany amin'ny simoka solofo marina ho an'i Davida aho ary tsy iza io fa i Kristy ary Kristy tenin'Andriamanitra ary io fiaviana io zany dia ao anatisika ao satria ao am-posika ao ny tenin'Andriamanitra mitsimoka ary dia mivelatra izy ary dia rehefa mivelatra izy dia mahatonga sika ho mpanorona ho isika zany hoe ametraka an'izay fanjakan'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika andavanandro ka ho tanteraka lay Jerosalema araky ny fantatrasika ny teny hoe Jerosalema dia lay tanàna masina lay tanàna ny fiadanana ka izay no antenaintsika rehefa tonga eo anivon'ny fiainansika i Jesoa ary dia izay tokoa rehefa mitsimoka ao am-posika ao ka mivelatra amin'ny fiainansika i Jesoa dia zary fiadanana zary masina ny fiainansika ary dia izay ny fanorenana ataosika ary zay no mahatonga sika ho taranaka mpanorona ary dia izay no ambarany Jesoa ao amin'ny evanjely ka milaza i Jesoa fa efa akaiky tokoa ny fanavotana satria rehefa mitsimoka ao amin'isika ao tokoa i Jesoa ka mivelatra izy dia tanteraka eo amin'ivosika izay fanavotana hoentin'i Jesoa izay sy fanavotana ny araky ny hevitry n'izao tontolo izao fa fanavotana hitondra fiadanana hitondra hafaliana hitondra hasambarana hitondra fiombonana ho asika ary zay fiombonana izay no ho fanavotana ho asika satria zary fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra isika zary olo raika ao amin'Andriamanitra ka ho afaka amin'ny loza rehetra isika ka raha fitinina izay rehetra izay dia fanantenana no ambaran'ny fankalazana ny avant feno fanantenana sika satria Andriamanitra sy lavitra sony no Andriamanitra sika ary dia ho eo anivosika izy hitantana asika ary zay no ambarany masin-dahapoly amin'ny taratasiny ho an'ny Tesalonisianina ankahery foanareo ny tompo
ho amin'ny fahatongavan'ny Kristy. Ka izay fankahirezana izay no manosika sika ary andresy ireo izay misakasakana ny fahatongavan'ny tompo ary ny tena misakana ny fahatongavan'ny tompo dia araky ny fantatra sika dia ny fahotana. Ka izao fotoana izao tokoa ary ny andro sara andesesika ny fahotana. Inona moa ny fahotana fa izay manapotika ny fiainasika, io le averimberisika hoe manapotika ny tontolo iainansika dia isika zay sy miraharaha ny zavaboary manodidina antsika. Ka amin'izao avan'izao anao ezaka tokoa isika anarina ny tontolo iainana ary de ho mpanorona ny tontolo iainana vaovao. Zay le diocese maiso zao tokoa zay fotoana ikarakarasika an'izay diocese maiso zay dia zay no manampy asika andray ny tompo ary zay no fiomanasika amin'izao fiaviana izao. Karaha izay koa ny fahotana manapotika ny tontolo mpiainasika. Fantatra sika ireny lainga, ireny fitapitaka, ireny sy fahaizana mampanjaka ny rariny sy ny isiny, ireny korontandava eo amin'ny fiainasika, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Ka izao andro iomanasika amin'ny fahatongavan'ny tompo ny Noely zao anie anampy asika mba anarina ny fiainansika tokoa ny tontolo mpiainansika, mba tontolo mpiainana misy an'Andriamanitra, zany hoe fampanjakana ny marina, ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, fampanjakana ny fifankatiavana, fampanjakana ny fihavanana marina sy misy fitapitaka. Ka amin'izay de tena taranaka mpanorona tokoa isika. Karaha izay ihany koa amin'ny tontolo mpinoana izay matetika anjakan'ny fahotana. Fantatra sika reny fahotana ara-pinoana ataosika ka manapotika ny ain'Andriamanitra ary sika ihany koa manapotika ny aina mamono ny aina isika olombelona amin'ny fahotana mamono ny aina fa Andriamanitra kosa mamelona ary dia izay ny fiomanana amin'izao avant fiavian'ny tompo izao. Ka enganie ny fanantenansika, ny hery omen'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fibebahana ataosika, irososika bebe kokoa amin'izay fiainam-baovao entiny izao fiavian'ny tompo izao. Ka samiarisika mba anahay anararaotra an'izao vanim-potoana ny avant izao mba hiavao tokoa isika ka ho feno fanantenana ny fosika, ho fenon'Andriamanitra ny fitiavany ny fosika ka mba ho fiainam-baovao ao amin'ny Kristy tokoa ny fiomanasika amin'ny fahatongavany. Efa eto amin'izao tontolo zao tokoa ianao ry Kristy ary dia fantatray izany ary ao amin'ny eglizy dia ianao no mbanjininay sy raisinay amin'ny alalan'ny teninao sy amin'ny alalan'ny sakramenta. Ka ampio ary zahay ahay iomana bebe kokoa amin'izao dinay makany amin'ny Noely izao ka hitombo fitiavana izahay, ampanjaka ny marina ny izahay ary andresiny rasy ka mba ho taranaka mpanorona tokoa, mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra ary ho eglizy olona velona tokoa izahay eo anivon'ny fiainana andavanandro, eo anivon'ny fiarahamonina. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka mitsika no ijoatsika sanjivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.